Aloha dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babalala ny olona amintsika amin'ity fotoanandroany ity a. Dia faly indray ny foko mahita anareo eto androany a. Dia ny fiadanany tompany eo amintsika tsirairay avy. Aleloia. Dia tonona amintsika tsirairay avy a ny fiadanany tompo a. Ianareo izay tonga eto a izay miaraka aminay indray ao anatin'izao fandaharana vavaka fiambena izay rahanao fandaharana andramaka izao a. Dia tonga soa indray ianao a. Dia maharita indray hatramin'ny farany a. Hiaraka eto indray tsika ifampahery amin'izao andro fitsaharana izao a. Dia ifampahery ao anatin'ny fotoana fohifohy lavalava indray sasany a. Hihaino hiritsika hihaino fandaharana. Dia hotahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy a. Dia ifampahery tsika eto androany a. Ka matoky aho fa tsy takany hidiranao eto a no hivoahanao eto a amin'ity androany ity. Dia andaontsika hitady fifaliana ao amin'i Jesosy. Aleloia. Fa ao amin'i Jesosy a no misy a ny fifaliana. Ao no misy ny hery a, ao no misy ny fiainana. Koa dia mahereza isika tsirairay avy. Mbola tsy afaka miarahaba anareo aloha za satria dia zahako manokana mihitsy zao dia mijery ny compte-ko a. Dia mbola tsy mahita anareo. Hitako tokoa Marizô, ohatran'ny anavavy Marizô niditra voalohany teo a. Dia tsisy hitako intsony a. Fa izay aty ambany sisa no arabaiko a. Miala tsiny aminareo izay efa tany ambony tany a. Noho ny antony izay tsy miankina amiko a. Dia na dia izaho tompon'ny compte aza dia mitady tso compte a ao anatin'ilay Facebook. Ka dia anavavy Marizô, Maolo Faly, Eliana, Tojo Mikael, Iana Iena, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Dia ery anavavy Rodina, Preta, Erika, Jonathan, Eliana, Robin, Marizô, Tojo, efa narabaiko teo, Mampionina, Verselina, tahiny tompo Olokaraja Mandimby, Rasoerinay Natalie, Sandrine Erika, Olokaranorso, tahiny tompo Felanarakoto, efa tonga hatrany izy fa taty amiko izy androany, taty aminay izy androany. Dia Marizilda, Halleloia. Nambintso, Soameva, Rolianisy, Kotre kamaradin'i Jesosy. Halleloia. Mama Valtina, Iazasika Patitry, izay rehetra mety mbola tsy hitako teo a. Dia tonga soa isika tsirairay avy. Matoky sy miaravana malala fa ifampahery eto tsika amin'ity androany ity. Raha misy aminao vao tonga voalohany eto androany a. Dia za dia tena aminao hoe marita hatramin'ny farany dia nohy hatramin'ny farany ny hafatra izay hoenao eto fa za mino fa tsy tonga fotsiny teto ianao a. Fa misy antony a ianao tonga tafaraka aminay eto io a amin'ity androany ity. Ka dia marita hatramin'ny farany a. Hihaino hiritsika, hihaino vavakantsika, hihaino torotenitsika. Dia hihaino famelabelarana ihany koa tsika. Dia matoky kosa fa raha miala eto ianao androany a. Dia tsy takany hidiranao teto a no hivoahanao a. Eto androany ekipa miaraka amiko a. Afaka fanombohana rahalahy Jonathan. Nitondra tenin'Andriamanitra androany a dia Mampionina. Ary ao ihany koa nitondra ny vavaka ho an'ny firenena dia Ranabavy Aina avy eto a Frantsa. Eny ary izay ny olona fa dia samy tahin'Andriamanitra. Tao mpandrotsika ny rahalahintsika Jonathan hivavaka ho an'ny fandaharana. Tahiny tompo a rahalahy Jonathan hanao ny fitenenana. Halleloia. Mbola faly manao nampiadanany tompo amintsika tsirairay avy amin'izao alina mangina izao a. Dia hiaraka hivavaka amintsika. Andriamanitra tsara indrindra fa indray ny fonay amin'izao ora sy taona izao mbola manome voninahitra anao izay, mankalaza anao, tsaoka anao Jesosy satria mendrika anao izany. Tsaotra betsaka anao koa Jesosy satria dia tonga indray izao ora sy taona izao mbola afaka hiresaka aminao, mbola afaka hifampahery eto indray Jesosy amin'ity androandroany ity. Dia misaotra anao. Misaotra anao fa ny teninao dia milaza hoe izaho no fidy anareo fa tsy anareo ny fidy ahy. Dia mba anisan'ny novidinao izay rehetra Jesosy andrena izany teninao izany. Hifampahery eto Jesosy dia misaotra anao ny amin'ny fitiavana lehibe izay atolotra ao. Misaotra anao koa izay na dia tamin'ity androandroany ity any Jesosy fa dia narovanao indray izay, mbola nomenao tombonandro fahavelomana izay, mbola nomenao rivotra ihany izay. Dia izany rehetra izany dia fanomezana avy aminao, tsy ny amin'ny fahaizanay, tsy ny amin'ny tanjakay fa famondraponao izany. Dia misaotra Jesosy malala fa tena Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Dia ankehitriny Jesosy dia hiatrika an'izao tombavaka izao indray izay. Ny angatany aminao Jesosy dia hanjaka koa ianao tamin'izao fombavaka izao, faneho masinao
irosaka any anatin'ny tsiraray avy tena ampianatrany izy tena hotoriny eto ary zay tena hotoriny eto zao sy tena ipakany fanaigna soka fanadira tena hoe tiany mpankatoany teninao dia mpanomponao zay tory an'izany teny zany dia ho fitaovana fotsiny ihany izy fa ianao mihitsy ianao ny teny ambavany pastera raha melaberatra an'izany ten'Andriamanitra izany dia fanemasinao mihitsy koa ny ampiteny azy Jesosy ao dia raha hivavaka amin'ny firenena koa izay avy eo dia ankinina aminao satria mafy ny mahazo an'izany firenena izany mijaly ny firenenay ka zany ny angatany aminao Jesosy dia zavatra rehetra atao hoe dia mba hoenonao mba ho ankasana ny an-danitra any Jesosy mba ho dika azy ampofona anatria anao no fotoam-bavaka eto androany dia nibera ny voninahitra ianao rery antomy tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika raha Jonatana tao anatin'izay vavaka izay. Alleluia. Eny ary mamia mama Valtina zay any zao nitako teto faly ray ritovo tahiny Jesosy dia tonga soa izay mety mbola tsy voaraba ndao ary tsika hieno hira aloha tsika androany ndray tsika mampionana no hitory-teny dia andao raha mety aminao ndao hirandray aloha no tsika androany na voalohany na ny farany fa tsika keto mba manana pire. Alleluia. Ary netsika ary ngeto ry havana malala mampionana ny tompon'ny fandaharana eto nefa tsy indraindray any vao alefatsika ny hira fa alefa daholo ny hiran'ny olona rehetra fa tsy hoe kory manana hira maromaro vitsivitsy mampionana dia foana alefa fa androany ndray tsika mba hieno hirany aloha ny toriteny sy aoriana ny toriteny dia mankafy mampionana kely ianao androany zany karazana intégral kely tsotsotra mampionana zany androany ndao ary anao anterity anomboantsika azy dia meno finaritra isika rehetrarehetra. Amen. Toritentsika orinan'izay mimakomana amin'ny toritentsika tsika manomana androany ho antsika zay nahatsiaro fa efa nivonjeny ho antsika zay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia tia ampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia laza an'izany satria tatiny fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy olona tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany raha ny fanenjehana nataony raha ny famonona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra nafaka namonjena na menana fahasoavana agara fahasoavana magaga nomeny tompo ahy verao taloha hitainay zamba mahiratra. Alleluia. Misaotra tompo noho ny fahasoavana afaka milaza androany fa voavonjy ahy. Halleluia. Fahasoavana nampianatra ny foko iadana fahasoavana sarobidy izao no iainako nigadako na fahany Jesosy koa nividy ahy fa midako mirotsaka fitiavana fahasoavana fanantena Amen, Jesus. hatoaniko ny teniny ka
Halleloia, fahasoavana mahagaga. Amazing Grace ny Michael Smith iny iriny no nadikany mampionona dia natao tamin'ny teny gasy ho an'izay tsy mbola mahalala. Halleloia. Dia izy ihany koa moa hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany raha misy taminareo mbola tsy narabaiko dia arabaiko ranabavy Linda, dia ranabavy Erika efa narabaiko, mama Valtina, Sandola, Erika efa voarava tary ambony tary, rasoana tena Angela, Rodine Marie, Andelina Suzelle, tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Dia mino matoky fa efa vonombonina isika amin'ny ten'Andriamanitra, ko dia andao ary toditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany isika dia velona eto ary avy ao mamelabelatra mijery finaritra ary tahiny tompo ary mampionona izy nitondra ny ten'Andriamanitra eto amin'ity androany ity. Halleloia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rehefa namalala miara-bako antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana andramika izao ny vavaka fiambenana isika izay efa eto foana repara izay miaraka aminareo isika ihany koa izay mety sambany vao tonga eto dia arabaina manokana ianao ary tonga soa ianao ary foana izay mandray anao raha mbola heverina eto indray ianao. Fifaliana ho ary fahasoavana ho ary avana nitondra ten'Andriamanitra indray ifampaherezantsika amin'ity androany ity. Mbola atao anatin'ny andro firahavavina ny Pasika moa tsika ary misy ifandraisany amin'izany ihany ny ten'Andriamanitra izay hozaraintsika androany. Jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona. Jaona 1:20 no vakiantsika tena efa haitsika ihany izy ity fa ino afaka herentsika indray androany. Jaona 1:20 hatramin'ny 5:17 no vakiantsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny alalan'i Jesosy ny solamandry dia mivaky toy izao hoe ny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron-dranomasina Galilea. Rehefa afaka izany dia nisehoany tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasina Tiberiasy. Ary toy izao ny fisehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galilea sy ireo zanak' Zebedio ary ny mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: andeha hanarato hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely. Tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary noho efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy izy hoe tsia. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratinareo dia azo ianareo. Koa dia nalatsa izany ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany azy andrano. Ary hoy ny mpianatra tiany Jesosy tamin'ny Petera: ny tompony. Ary raha ren'i Simona Petera fa ny tompony dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambo kely ihany misarika ny arato feno azy andrano fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony 200 akiho ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita hafinarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy: alalao ny hazan-drano amin'ireo azonareo ireo. Dia niakatra Simona Petera ka nosarihany eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy telo amby 50. Ary na dehibe tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy: avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sananontany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazan-drano indray. Izany no fanitelony nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reo? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao ahy. Dia hoy izy taminy: fahalalana indro kely. Indray izy taminy fandroana: Simona zanak' Jaona, moa tia hafa ianao? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao ahy. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanak' Jaona, moa tia hafa ianao? Dia nalahelo Petera satria
izy nanao eny tenany taminy hoe moty hafa ianao fa ho izy tamin'ny tompo ianao malala ny zavatra rehetra fantatrao fa tsy ianao aho hoy Jesosy taminy fa hanariny indriko. Halleloia. Tena Andriamanitra lavalava no vakitsika teo fa ny vakiko ohatrany amin'ny voalohany satria mba hampazava tsara ny tantara. Efa niseho tamin'ny mpianatra ry havana malala Jesosy teto efa avy nitsangana tamin'ny maty izy dia voalohany indrindra aloha niporofony Jesosy fa Jesosy tsy miova. Raha hain Jesosy ny nanome hazan-drano be dia be amin'ny Petera talohan'ny nitsanganany tamin'ny maty dia mbola niporofony fa mbola nataony izany teto rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy. Ary vao maika ny oatra lavitra ny fahefan'i Jesosy ry havana malala satria tamin'ny voalohany dia tritra ny arato. Fa rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitranga indray ilay fahagagana fa tsy tritra ny arato ozy ny ten'Andriamanitra izay nivakitsika teo. Ny faharoa manaraka izany dia ny fiarahan'i Jesosy ny sakafo tamin'ny mpianatra ry havana tsy vita talohan'ny fahafatesana. Tsy tamin'ny Pasika farany izay niarahan'izy ireo akory ny fiarahana farany ny sakafo. Fa mbola nasehon'i Jesosy indray teto ry havana malala nampahafantariny ny mpianatra fa Jesosy dia mbola eo foana. Jesosy dia tsy miova. Ary niarahany sakafo tamin'ny mpianatra izy talohan'ny Pasika, talohan'ny nahafatesana, talohan'ny nitsanganana. Dia mbola miara-misakafo amin'ny mpianatra indray izy rehefa nitsangana tamin'ny maty ary tsika dia miara-mahita ny tantara fa Jesosy mihitsy no serviran'ny mpianatra ry havana. Nanome ny mofo izy. Halleloia. Izay ny fandehan'io tantara io. Rehefa nisy fotoana andeha hiverina anarato Petera satria inona moa ry havana malala? Ohatrany nandrinandry Petera, ohatrany tsy dia nisy natao Petera. Jesosy toa niteny hoe ndana manarato olona nefa ny aiza raha izay Jesosy io? Inona moa izany ny zavatra ataon'ny Petera? Amin'ny fomba ahoana rehefa amin'ny Petera manarato olona sy ny sisa? Dia niteny Petera andeha hiverina anarato aho. Ny anton'izany ry havana malala satria Petera teto tsy mbola nomena mission Petera. Tsy mbola fantatry Petera hoe inona ny zavatra petraka aminy. Tsy mbola fantatry Petera ry havana malala hoe inona ny zavatra nirahan Jesosy anazy. Ohatry ny ahoana izany manarato olona izany. Tsy mbola hainy izany. Fa ny manarato trondro no hainy. Ary izany no niverenany saika andeha hanao an'io asa io indray tamin'ity fotoana ity. Fa tonga teo Jesosy ry havana malala. Ary ity ny fotoana faraparany. Nisehoany Jesosy tamin'ny mpianatra. Mialohan'ny andehanany hiakatra ho any an-danitra ry havana. Dia nametrapetraka Jesosy. Ary Petera dia anisan'ny olona tena nametrahany Jesosy fitokisana. Hiditra amin'izay mihitsy tsika androany hoe ny fanontanian'i Jesosy ry havana malala dia efa haitsika io tenin'Andriamanitra io. Nanontany Petera Jesosy ny telo. Mory Petera ty hafa ianao. Moa ny fitiavanao fa mihoatra noho ny an'ireo. Ry havana. Tsotra ny valiten'i Petera manao hoe Tompoko, ianao mahalala. Ianao tena fantatra ny zavatra rehetra. Fantatrao fa za tia anao. Halleloia. Iresaka fitiavana an'Andriamanitra tsika ry havana ary zavatra efa toroitsika eto foana izany teny izany fa androany no miverina amintsika indray. Teto ry havana malala Petera tsy niteny hoe Tompoko, antanio ireo mpianatra ireo fa ireo mahafantatra fa tia anao aho. Antanio Jaune, antanio nge Tomasy, antanio ange Jakoby. Za nge tia anao Jesosy. Zaharo miresaka anao foana. Eny an-dalana eny izay tsisy atao afa-tsy miresaka anao za. Mihirahira fiderana dia mahatsiaro anao dia renao foana ny ao am-bavako. Antanio ry zareo. Jesosy koa ry havana tsy nanontany ny mpianatra hafa. Tsy Jakoba ny nanontaniany na i Jaune na i Tomasy. Hoe tia anao ve Petera io? Fa teto Petera dia fasafasy ny fanatrika tamin'i Jesosy ry havana malala. Ary tsotra ny zavatra navalin'i Petera. Ianao mahalala. Petera tsy namaly fotsiny hoe eny Jesosy tia anao ahako. Fa fantatry Petera ry havana malala. Fantatry Petera fa hitan'i Jesosy ny anatin'ny fony. Hitan'i Jesosy ny vo sy ny fo. Ary tamin'ity fotoana ity dia efa fotoana efa nitsanganan'i Jesosy ry havana malala. Tao aoriana nitsanganan'i Jesosy. Fa tao alohan'io efa be dia be ny hetsika nataon'i Petera. Nahafahan'i Jesosy nahita fa tia azy Petera. Sira tamin'izany Petera.
namaly izy rafana ianao nge mahafantatra Jesosy reto mpianatra reto mety tsy mahafantatra reto rahalahiko reto mety tsy mahafantatra mety misy fotoana reo mpianatra ireo rafana mitsara amin'ny Petera noho ny amin'ny zavatra ataon'ny Petera ohatra hoe Petera koa dia tsy hampafiriny mba mivavaka Petera koa dia tsy hampafiriny mba manana fahasahiana Petera koa dia tsy hampafiriny mba manam-pinoana sy ny sisa mety nisy zany tao anatin'ireo mpianatra ireo rafana malala fa Petera nafantatra fa fantatry Jesosy fa tia azy izy ary tsy nisalasala Petera androany rafana malala raha antany anao Jesosy moty ava ianao inona ny avalinao hiteny tahaka amin'ny Petera ve ianao hoe Jesosy ianao mahafantatra fa za tia anao sa hiteny ve ianao hoe Jesosy ny olona rehetrarehetra kosa aloha mahalala fa za tia anao be dia be rafana malala ny olona milaza fa tia an'Andriamanitra te hampiseho fa tia an'Andriamanitra eny amin'ny fiarahamonina eny satria manao asan'Andriamanitra satria mira fiderana satria mandefa toriteny eo amin'ny Facebook mizara tenin'Andriamanitra sy ny sisa dia ozy izy ny olona hoe mba tia an'Andriamanitra lahy ihany iny fa raha tena Jesosy ny eo anatrehanao Jesosy ny manontany anao tsy anontany olona izy fa ianao ho vavalinao ve androany hoe Jesosy tena fantatrao fa za tia anao nisy zavatra rehefa nataon'ny Petera teny Amasin'olona fa nisy zavatra koa nataon'ny Petera tany amin'ny takotakona tany mety zavatra tsy fantatra reto mpianatra reto mihitsy fa nafahan'ny Petera nanaporofo fa tian'i Jesosy izy ary Jesosy teto raha nanontany tsy hoe tsy mahafantatra ry hafana efa torintsika eto foana zany fa Jesosy teto raha nanontany an'i Petera tsy hoe tsy fantany hoe tia azy Petera fa ny tena marina ry havana malala ny fony Petera efa fantatry Jesosy efa fantany ny fony fa tia nivoaka teo ambavany fotsiny sisa zany ary anankina zavatra ngeza be amin'ny Petera Andriamanitra Jesosy eto ry havana alohan'ny ekarany anankina asa anankina zavatra ngeza ry havana malala fa any ondriko karakarao ny ondriko aleloia tsy vitan'ny olona tsy tia an'Andriamanitra zany betsaka ny zavatra trehanao anatin'izany fikarakarana ondry ry havana betsaka ny zavatra iainana anatin'izany famanana ondry ry havana malala fa ny olona tsy tia an'Andriamanitra tsy afaka vitan'izany mission zany dia rariny raha Petera ry havana no nametrahan'Andriamanitra izany misy olona ry havana ato anaty baiboly ato mahafinaritra manao zavatra ho an'Andriamanitra na hitan'ny olona na tsy hitan'ny olona ary ny tena marina tsy voatery hitan'ny olona azy indraindray ry havana ny olona mitsara antsika anao itsika jery ten'Andriamanitra ny amin'ny Genesis jerentsika Genesis 2:20 Genesis 2:20 ny jerentsika 1 ka hatramin'ny 5 vakitsika amin'izao fotoana izao ny nizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy tamin'ny Abrahama ary hoy izy ny tia ary hoy izy eto ny zanakao ny lahy-tokanao izay tianao dia Isaka ka makanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy mifanatra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy raseriny borika ka nitondra zatoviny roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra hodorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa lozain'Andriamanitra taminy nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery ary hoe Abrahama tamin'ny zatoviny mijanona eto amin'ny borika anareo fa za sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray teto Abrahama ry havana malala andeha hampiseho fitiavana an'Andriamanitra izy tsy solona comprendre anazy eto isara tsy comprendre anazy ry havana sara ry havana malala vadiny sara olona mivavaka tsy hoe olona tsy mivavaka fa raha isarana fantatra teto ry havana hoe handeha eny an-tendrombohitra Abrahama natitra ny Isaka noho ny fitiavana an'Andriamanitra tsy afa-tsy fanomezan-tsiny tsy afa-tsy tsaratsarana ry havana malala mety tena sara hoe fivavahana inona koa zany Abrahama ianao nga adaly atamin'ny vina koa nisy Andriamanitra nanolorana zaza tamin'ny vina koa fomba feheza koa zany fivavahana vaovao nga zany anareo zany ry Abrahama fa maninona zany no etao atolotra na disaka tsy teny Abrahama ary reto ny lazany teny Andriamanitra
fa na dia ilay mpanompo izay nentiny Abrahama aza ravana malala mbola noteneny hoe mijanony eto ianareo. Ohatrany tehteny Abrahama hoe tsisy tiako hafantatra ny zavatra ataoko nareo. Za sy Andriamanitra rery no mahafantatra ny zavatra ataoko. Andeha eo ny fitiavako ny Andriamanitra, tsisy ilaiko mahafantatra an'izany nareo. Fa Andriamanitra ny ilaiko mahafantatra androany fa tia azy aho. Andriamanitra ny ilaiko mahita androany fa tiako mihoatra no ty zanako ty izy. Halleluja. Zany avana tia hampaherentsika androany. Isika indrindra isika ato amin'izay maresy, isika izay hoe maro aminareo no miteny ary mahakasika ny mivady hoe zako hijanona eto amin'ity fandarana kely andramoka izaho ty, tsy manana fiangonana fa dia mijanona eto angely afany. Hampianany fampianarana eto, hampianany toroteny eto, manangana ny ara-panahiko eto. Indrindra ianareo izay tsy manana fiangonana ry afana fa eto za mampahery anareo androany. Fanatitra tsy hitan'ny olona ny zavatra ataonareo. Ianareo rery indraindray ny olona tsy mahita hoe tia an'Andriamanitra nareo angery avana malala. Indraindray nge na dia ny vadinareo na ny olona akaiky anareo na ny fianakavianareo namanareo akaiky mihitsy no mitsara anareo fa fivavahana inona koa ty midy amatrano ty. Aiza be ry havana dia isaky ny sabato ianao manomboka maraina parivany andro ianao dia midy amatrano ry havana malala mivavaka. Fa anao sy Andriamanitra rery io. Ny olona tsy mikomprendre anao amin'izany ry havana malala. Ny olona tsy afaka hikomprendre an'izany satria amin'ny olona ny atao hoe olona tia an'Andriamanitra dia mandeha any amin'ny toerana anankiray misy fiangonana joalajoala dia manao asan'Andriamanitra ao dia tsy ratsy akory izany. Fa izany efa teteny aminao androany fa Andriamanitra mankasitraka ny zavatra ataonao. Andriamanitra mahita anao ary afaka hiteny ao anaty an'Andriamanitra ianao androany hoe Jesosy ianao malala fa za tia anao. Any amin'ny takona angentsika rehefa dia ianao rery engeny mampiseho ny fitiavanao an'Andriamanitra tahaka ny Abrahama engeny afa na Isaka rery ny nentiny teny. Isaka no andeha atolotra tsy mila nizanizy izy ahafantatra an'izany satria fantany firifiry havana ny olona vita batisa teto fa hafenina engeny havana hoe atao batisa izy. Tsy tenenina ny fianakaviana, tsy tenenina ny havana, tsy tenenina enina sasany na dia ny vady aza tsy tenenina hoe atao batisa. Miafina engeny havana malala. Fa za androany tia hampahery anao. Andriamanitra mahita anao. Andriamanitra tena mankasitraka anao ary Andriamanitra hametraka zavatra eo aminao. Andriamanitra hametraka mission aminao satria nofidiry ianao ry havana. I Abrahama ry havana malala nandray fankasitrahan'Andriamanitra izy. Petera tena nandray fankasitrahana avy amin'i Jesosy izy ry havana. Tena nidina tamin'ny Abrahama ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsisy nahita izany. Na Sara ary tsy nahita an'izany teny tokantrano. Tsy fantatry Sara akory. Ry havana. Za androany tia hampaherentsika rehetrarehetra. Ianao mandroso mitady an'Andriamanitra andro aman'alina io. Ry havana malala. Arovan'Andriamanitra amin'ny aretina ny ankonanao. Fankasitrahan'Andriamanitra midina aminao izany. Ny asanao mandeha tsara io ianao tahin'Andriamanitra io. Fankasitrahan'Andriamanitra midina aminao izany. Za tia hampaherentsika rehetrarehetra. Indrindra averiko ihany isika izay tena miorina eto tsy fiangonana angely havana ity. Ity angely havana ilay tanina nateran'ny Abrahama ny Isaka. Toerana anankiray ohatrany tsisy ninina, tsisy afa-tsy rery. Ianao angely havana ao anatin'ny efitranonao ao ianao no mivavaka mitady an'Andriamanitra. Iza ry havana no mba mahita anao. Eny fa na dia ny olona mahita anao aza mitsara anao. Satria ny tena marina tsy fantatry ny olona hoe taky ny ahoana ianao rehefa tia an'Andriamanitra. Ny olona tsy afaka hikomprendre an'izany ry havana. Fa ianao no mahafantatra an'izany. Ianao no malala an'izany. Aherezenao. Andaontsika ho tia an'Andriamanitra foana. Na ianao rery aza na any amin'ny takotakony eo ianao tiavo Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena ampidina ny fankasitrahana aminao. Halleluja. Hitan'Andriamanitra ianao. Afaka hiteniko ianao androany Jesosy. Ianao tena malala fa za tena tia anao aho. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Ianao fanampaherentsika izay toritean'izay androany. Halleluja. Amen.
irana tsiny kely a fa nisy zavatra kely a somary fanamboarana kely a tamin'ny filazana tamin'ny fitaovantsika de isaorana an'Andriamanitra misaotra ny mampionina tao anatin'izay a tenin'Andriamanitra izay isaorana anareo ihany koa izay vao miditra Elisa Tsia, Vicky Rolande, Noélie Fanto, Marie Jo, alleluia. De isaorana an'Andriamanitra razana Monika sy izay rehetra mety mbola tsy voarabako a tao anatin'izay. Iresaka fitiavana an'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity. Mino a fa mba takanay taty ihany koa nareo a voakasika tao anatin'izany a tenin'Andriamanitra izay nentin'ny mampionina zany ary isaorantsika azy zany a isaorantsika azy ary de angatahantsika ny fanay masina ikasika atsika tsirairay avy ikasika hatrany anatin'ny fona lalilany anie a izany tenin'Andriamanitra izany a tena hoe ho sabatra hitsatoka any anatin'ny fontsika tsirairay avy. Koa de misaotra ny mampionina mahereza takany misaotra tena ihany moa misaotra nefa de ampahereziko ihany koa ianao takany ampaherezako ny ankizy rehetra ianao mahereza de mahavitaso soa. Halleluia, amen. Raha mbola misy tsy narabaiko tato a dia izy mbola tsy narabaiko tato a. Halleluia, ohatrany efa narabaiko daholo a. Amen. Anisan'ny fotoana anankiray a nandalo teo amin'ny mpianatra izay fotoana tsy mora ity fotoana izay lalovan'zareo a tamin'ity fotoana androany ity, tamin'ity fotoana teto ity, satria teo ny mpianatra tonga teo amin'ilay hoe milalo ao vovokirery, milalo ao vovokirery satria tsy teo intsony le namana akaiky, tsy teo intsony Jesosy. Miverimberina ny toroteny hozy anabavy Suzelle ahoana no ahoana fahinonareo maheno tsara ve nareo sa anabavy Suzelle reny no maheno zany? Maheno tsara daholo ve nareo sa anabavy Suzelle ihany no misy an'izay hoe miverimberina zay ny toroteny a? Azafady. Halleluia. Mandeha tsara mandeha tsara zany de any amin'ny anabavy Suzelle zany misy tsy mety a. Ia, de misaotra anareo rehetrarehetra koa mankasitraka azy a tao anatin'izay a toroteny izay fenofeno kely misy moa mifonina no nanao an'izay toroteny zay a. De tsika eto ny fotsika tena manao zavatra amin'ny fotsika fa tsy manao zavatra amin'ny saina. Halleluia. De rehefa voakasika ny fotsika de voakasika tsika zay. Halleluia. Ary tsy ataon'Andriamanitra tsinontsinona ny fotorotoro sy mangorakoraka. Nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasin'ny Galily. Rehefa afaka zany de niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy ary toy izao no nosehoany. Efa taorina nitsanganany. Ry havana malala, isika dia mila mahita, mila mahatsapa, mila mifanena amin'ny Jesosy. Ary hitanao mihitsy hoe Jesosy tsy mahafono mpianatra. Taorinan'ny nitsangana tamin'ny maty de tia ny fanotelony nisehony tamin'ny mpianatra. Halleluia. Tsy fony Jesosy ngery havana. Ohatrany hoe Jesosy ohatrandreny hoe ohatrany hoe na de tiany Jesosy aza no any an-danitra hitanao mihitsy hoe
tsy nafony mpianatra Jesosy ry havana malala nefa de tsy maintsy nisaraka na de tiany aza niaraka. Zao fomba seondry niaraka tamin'ny Simona Petera niaraka tamin'ny Tomasy sy Didimo sy Natanaela ilay avy any Kana ary any Galily sy ireo zanak' Zebedio Jakoba sy Jaona zany ary mpianatra reo hafa koa. Hoy Simona Petera taminy andeha hanarato nandalo fotoatsarotra ny mpianatra, nandalo fangatsiahana ny mpianatra, tratrana fangatsiahana ny mpianatra teto. Ny olona ray rehefa tratrana fangatsiahana de miverina any amin'le fataony taloha. Efa tratrana fangatsiahana ny olona ray de miverina any amin'ny fataony taloha. Inona moa nataony Petera taloha? Inona nazatra ny Petera hatramin'izay? Ary inona ny zavatra efa nialan'ny Petera? Nanesoran'i Jesosy an'i Petera? De ny fanaratona. Tsy ratsy akory ny fanaratona. Tsy fahotana ny manarato. Fa zao fotsiny. Misy pastera namana izay taloha izy mpitondra taxi. De avy eo izy lasa pastera. Inona tsara mitondra taxi sa manao pastera? Manao pastera tsara lavitra. Inona tsara? Nanarato trondro saly ny antenan'i Jesosy am'izao sisa izao de ho mpanaratolona ianareo. De mazava ho azy fa mpanaratolona no tsara lavitra. Satria ny fanahin'ny olona izay vonjenina amin'ny alalanao de tsy voavidin'ny trondro izay ratovinao hatramin'izay niainanao. Amen. Ny vidin'ny fanahin'ny olona anankiray eto amintsika eto. Amen. De tsy azo ampitahaina na trondro firy lakana na firy rato. Ry havana malala. Ary eto de mampieritreritra antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe io tenin'ny Petera io andeha hanarato de tenin'olona mangatsiaka ara-panahy. Iverina misy hira anankiray taloha tadidinao hoe hira iverina amin'ny asako taloha ary soaro izy le hira. Verina amin'ny asany taloha zany Petera. Ohatry ny zary adinin'ny Petera ry havana malala fa teo izy niala. Ohatry ny zary adinin'ny Petera fa teo ny aingany de ny nandao ny arato. Taizany ny ainganao taloha efa tsy nentiny tamin'ny efa novain'i Jesosy ny fiainanao zao. Efa novain'i Jesosy ny lalanao zao. Misy fotoana ny lalantsika rehefa le voavain'Andriamanitra iny de mamy be mihitsy ny aromanga ny dia. Misy fotoana somary miova. Ry havana malala, za te teny amintsika rehetrarehetra androany. Aza miverina amin'ny manarato intsony ianao. Ninona zavatra lalovanao? De za te hampahary aminao misy lalana efa nisoritan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy lalana efa tian'Andriamanitra hiova teo amin'ny fiainanao. Ary zany no nanesorana ianao teo amin'izany lalana zany. Tsy fahotana ho an'ny nanarato. Ary tsy fahotana ny miasa, tsy fahotana mihitsy zany. Fa i Petera ry havana malala teto de natsoin'i Jesosy tsy ho takan'ny olona. Ny mpianatra de 12 fa tsy
tsy ray alina na 5,000. Halleloia. Inona tiana lazaina amin'izany? Nisy olona 12 natsona nitokana teto. Halleloia. Natsona nitokana ho atokana. Amen. Ary tsy ny olona rehetra no natsoina ho mpianatra Jesosy. Ny mpianatra Jesosy dia nesorina mihitsy teny amin'ny toerana izay nisy azy taloha. Dia hiova fiainana vaovao. Hiova asa vaovao. Nanoka tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Nanoka tena anaratolona. Fahadin'ny Petera zany. Toy Petera hoe hiverina amin'ny ohatrany taloha. Ohatrany ny amin'ny taloha. Ohatrany namandritrisa hatramin'izay izay mbola nanarato. Naman'i Petera inge mbola nanarato daholy e. Toy Petera hoe tsy hitako intsony Jesosy sy ohatrany kivy ndeha hanaraka ny namako taloha. Ary ny olona teto dia zao. I Petera moa dia mpitaritarika foana izy teo amin'ny mpianatra teo. Fa tetiko izy mba mpitaritarika ihany ndray koa. Fa nitaritarika tamin'ny lafiny ratsy indray. Satria rehefa niteny izy hoe andeha hanarato dia hozy izy ny mpianatra. Zay koa hiaraka aminao. Tandremo ry havana malala. Fa isika mpitarika dia arahan'ny olona. Mirehatra isika dia mirehatra ny olona. Voakasika isika dia voakasika ny olona. Mitomany isika dia mitomany ny olona. Faly isika dia faly ny olona. Fatandremo. Raha etitra isika dia etitra ny olona izay manaraka antsika zay etitsika. Fatandremo. Fa raha mangatsika ianao dia mangatsika ihany koa ny olona. Zay koa izay ny mpianatra hafa dia mpianatra hafa tsy hoy izay ataon'ny Petera dia mety. Efa io foana narakarahana teto hatramin'izay Zay zany nitany fa mety andao daholo tsika rehetra miara mirony tonga dia niarana dia niditra tao an-tsambo kely daholo izy tamin'iny alina. Fa ireo mpianatra izay ireo mpianatra nanaraka ny Petera ireo dia nanaraka amin'ny Petera ihany koa natany amin'ny vokatry ny lalana alehany ary satria tamin'io fotoana io dia zao verina indray ny tantara ratsy ny Petera tsy nahazo ninina satria izy ny tena Andriamanitra dia niditra tao an-tsambo kely izy tamin'ny alina dia tsy nahazo ninina akory. Verina le fiainana taloha. Verina le tsy fahombiazana taloha. Ry havana malala. Nahoana tsika no hidongy hiverina any amin'ny tsy fahombiazantsika taloha. Nahoana tsika no hidongy hiverina any amin'ny lalina izay tsy nety tamintsika intsony. Matoa ianao ny esorina teny. Andriamanitra efa manala antsika amin'ny toerana iray ry havana malala dia manana ny tsaratsara kokoa izy omena antsika. Halleloia. Manana tsaratsara kokoa Andriamanitra omenanao. Zany no nanesorinanao tany. Misy fotoana niporofony Jesosy mihitsy ry havana malala. Fa tsy nahazo ninina Petera tamin'ny alina. Tamin'ilay fotoana anankiray. Entin' Jesosy nanaporofona taminy fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia afaka feno ny sambo kely. Halleloia. Ka teto dia zao Jesosy tsy teo intsony. Petera raha teo hiverina amin'ny fiainana taloha tahaka ny miteny ke zany ry havana malala e. Tahaka ny miteny ke zany ry havako malalako e. Hoe tantara efa nivalina zany aloha miva fiainana, aloha mijery zavatra hafa. Dia tahaka ny olona rehetra mampiasa vola ihany. Rehefa tsy mandeha mivarotra tomobila dia aloha mivarotra trano, rehefa tsy mandeha mivarotra trano dia aloha mivarotra. Fa zao nitarity Petera hiverina mpianatra dia voatarika ny verina mpianatra fa nandeha niverina nakany amin'inona fahombiazana indray. Ajantsika eny amin'iny satria tsy nahazo ninina izy fa zao fantatry Jesosy koa zany tany amin'ny toerana izay nisy azy tany. Fantatry Jesosy ny fahadisom-panantenana sy ny fangatsiahana sy ny fahakiviana tao anatin'ny Petera. Ary tsy vitan'i Jesosy nijery an'izany ela. Hoy Jesosy, ary rehefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy ka rehefa tsy fantatry ny mpianatra
izany efa reraka efa nikiazava ratsy iny zany andro reraka amin'ny mpianatra tsy nahazo ninina alefa tsy indray hoe ry misy mihetsiketsika mety eo angamba nitrondro alefa tsisy ninona netsika tsy nisy ninona netsika de tery amoron-dranomasina tery nisy lehilahy anankiray izay tsy fantatry ny mpianatra hoe izy io fozy ny olona andininy fadimy de hoy Jesosy taminy anaka manakanina va ianao manakanina va ianareo de namalaza izy hoe tsia azo antoka fa tsia azo antoka fa tsia ao anatina fangatsiahana ara-panahy anao tsy misy vokatra azonao raisina ary tsy maintsy ho tsiny valina manakanina va nareo tsia satria inona ny toe-pondry petera teto tao anatina fangatsiahana ianao aza mangatsika ara-panahy zany ianao fa tsy misy vokatra ao anatiny tsy ozy izy de hoy Jesosy taminy alatsao amin'ny sisiny akavanana sambo kely ny aratonareo de azo anareo tena latsany zany ka tsy zaka ny nakarina ny betsaka ny azan-drano nisy tantarany verina rehefa niverina le tantaran'le tsy nahazo ninina tamin'ny alina de niverina indray nisy nifakita tamina lehilahy anankiray de lehilahy anankiray io ny tenina na hoe alatsao amin'ny akavanana amin'ny sisiny akavanana sambo kely ny aratonareo de azo ianareo de niverina ry havana malala any amin'ny Luka toko 5 atsika tsy enjery zany tantara zany nampazahoany Jesosy any Petera azan-drano be efa nialina tontolo Petera niasa tamin'io tsy nahazo andininy faefatra amin'ny Luka toko 5 ary efa nitsahatra niteny Jesosy Kristy tamin'ny Petera tamin'ny Simona mandrosoany amin'ny lalina de alatsao ny aratonareo azahoanareo azan-drano any amin'ny dikateny hafa io any amin'ny verset amin'ny chapitre hafa io de zao tao amin'ny akavanana no nalatsaka ary rehefa nalatsany zany de nahazo be dehibe izy na de nidrikina ihany aza Petera tamin'iny zay nge tamin'ny alina tontolo efa teo tamin'izay izy le menatra be an' Jesosy hoe mialamo fampanao meloka fa teto ry havana malala de zao verina tantara nalazy fa tao amin'ny akavanana de sotomina de nakarina de be dehibe ny azan-drano de niverina indray halleloia verina indray halleloia aza miala tsiny rana bavy anitra nirina zay fotoana tongavanao hoe de mety daholo zay eto foana aza miala tsiny fa iraha malala ny fotoana halleloia tahiny tompo nabavy fleur na hatan'ire Marie Charline tahiny tompo daholo halleloia zao ry havana malala raha miverina mangatsika ianao de miverina tsy mahazo ianao fa raha miverina mifanena am' Jesosy ianao de miverina amin'ny fahavokarana indray koa ianao halleloia de aminaran'i Jesosy engane isika rehetrarehetra reto mba hiverina amin'ny fahavokarana hiverina hafanana hiverina hifanena am' Jesosy daholo indray izay rehetra mety tsy tafahoana tamin'i Jesosy tao anatin'izay fotoana mety elaela zay latsaka ny arato verina le fahavokarana tamin'ny voalohany fa zao ry havana malala rehefa tonga zay zavatra zay andiny fa fito aroa ny mpianatra zay tiany Jesosy tamin'ny Petera Jaona io Jaona le mpianatra tiany Jesosy ny tompo iry ny tompo iny ny tompo iry ozy izy niratra ny mason'ny Petera Jesosy fe io izy ozy izy Jaona ohatra any tsy teo ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny de nisikinany ny akanjo ivelany rehefa manjoma tsy re tsy manao akanjo nikinana ny akanjo ivelany nanao akanjo izy fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka tao amin'ny ranomasina izy nirotsaka zany amiko ny fahitako an'io tena tonga de miplonge mihitsy to de nitsoraka mihitsy mino fara-pilomano nareo de mahay an'le miplonge tena tsisy an'le rano mijolofotra be iny fa mitsoraka tsara mihitsy ozy nareo mitsoraka amin'ny bateria zay misy ke le mitsoraka milomanontsika de milomanonao de atao ambaniny rehefa mitsoraka ianao de atao ambaniny ny sorokao ny lohanao de atsotranao tsara ny tongotrao de bzoof rehefa le mitsofoka iny de bzoof to de migorisy ery anao de manao coulé anao
tonga ery lavitra be ery efa milomano anao dia hainao zany manao papillon kely ianao anatiny ao raha tonga ery fa rehetrereka lasa lavitra be mihitsy ianao rehefa milomano azo kantoka fa ny fomba firotsahan'ny petera atao anaty rano dia tonga dia nitsoraka izy tsoraka ohatra ny batery ohatra ny batery nianabavy rakoto teo tsisy atakandro halleloia tsisy nininina jerinao tsara samy hafa ny fiatsika teto rehefa andininy favalo petera zany tonga dia nanao akanjo dia tonga dia voalohany indrindra tsy adininy nanao akanjo zany hoe maninona tsy adininy niny tafy tsy adininy na dia ao anaty randro na dia ao anaty fahamakana ry havana malala tadidiny petera fa tokony ho masina izy na dia lehilahy samy lehilahy aza dia fantany fa ny tompo io dia nanao akanjo izy na dia ilomano azy halleloia fahamasinana daholo zany ry havana tsy adininy nanao ny akanjo efa fiainana neny petera efa fiainana tsy mandika didin'Andriamanitra rarina izy raha nyteny hoe tsy sanatry amiko ninana an'ireo tsy mbola ninona zava-badina halleloia petera toa dia nitsoraka lomano be amin'izay petera ny mpianatra na niny nandiny favalo fa ny mpianatra sasany nandeha atsambo kely ihany nisarika ny rato feno azan-drano fa tsy lavitra ny tana izy fa tokony roanjato akio ihany ina zavatra tranga ny zala roa ny fihetsika teto samy nangatsika ary petera mihitsy no nitarika ny mpianatra andeha hanao hiverinana rato fa petera ihany koa ry havana malala vao nahita fa io Jesosy dia petera rery no nidina atao anaty rano nandeha nilomano tsy andry ny petera tsony zany hoe sambo kely hitondra azo eny amorony fosy petera hoe tena toizako rery ty tsy maintsy mahita an' Jesosy androany halleloia misy olona eto mila manao an'izany aza miandry ny sambo kely hitondra anao eny amin'i Jesosy aza miandry ny sitrapon'ny sambo kely hitondra anao eny amorony ahitanao an' Jesosy fa mandehana amin'izao herinao zao toa dia milomanoza ny mpianatra ravina malala variana amina zavatra hafa ny mpianatra mbola niny fantany hoe Jesosy eritreretinao fa na dia Jaona zay tiany Jesosy indrindra azy Jaona tiany Jesosy no petera fa zao azo antoka kosa fa petera tiany Jesosy noho i Jaona satria ny antony dia zao petera revana anjonony nalehany teo rehefa anjonony nalehany teo teniteny Jesosy le arotra eo amin'ny ankavanana raha mpitady vola ve ianao revana ka hitanao le vola dia ho adininao ve le vola raha mitady sakafo ianao kitanao le sakafo avelanao eo ve le sakafo iza ny olona nanao an'izany fa i petera nanao an'izany navelany tany ny mpianatra tany zay trondro misy petera hoe zay trondro ny mpianatra mbola oe Jesosy rahalahy hoany antsika rehefa fa zao aloha tsy ariny reto trondro reto tsy fahotana nge revana ny mpianatra nisarika an'ireo arato feno trondro mila entiny ariny ny arato feno trondro ekena tsy fahotana zany fa tao anatin'izay ravana malala nisy zavatra hitan'i Jesosy niavaka dia ny fitiavan'ny petera niavaka amin'iny mpianatra tsy nao amin'ny petera ravana zay trondro any Jesosy masaka ao andohany Jesosy masaka ao an-tsainy tsy nangatahany 2 minitra na 2 minitra na 10 minitra fa vao nytenina io Jesosy nampidirany akanjony lela dia lasa izy nitsoraka tsy nanavatra mpianatra koa re tandremo ireo trondro hoe tsy tonga anareo ery amin'ny petera dia zao ry havana malala trondro zany afaka hita foana zany fa Jesosy mihoatra lavitra an'io zany ary takatry petera fa raha ohatra ka Jesosy no azo dia azo trondro foana izy be dia be ny olona mahita trondro be dia be ny olona ry havana malala variana amin'ny trondro ary variana amin'ny trondro dia zao adino Jesosy miantso an' Jesosy ihany mahita an' Jesosy ihany ozy ny olona tsy maintsy hitantsika eo amorona eo io fa zao
ndolo entina ny trondro i Petera ny avana tena na so de indray miselany hoe Jesosy nitany ka raha iandry ny trondro sariana raha iandry ny lakana tonga ny morony raha sanatria tsy hoentsony Jesosy nefa niandry teo fa zay ny tao anatin'ny toe-pony Petera ry havana malala ny tao anatin'ny toe-pony Petera de zao de ny mbola hita de alao enjehana de ny mbola akaiky de alao atonina. Halleloja. Teo Jesosy ny nanamarika am'izay tena tiana Petera tia Petera satria hitan'i Jesosy ny mpianatra mbola elaela nge ravina vao tonga miaraka amin'inona eta mavesatra ny fitahiana mavesatra ny fitahiana tsara fa ny fitahiana koa ry havana malala io trondro feno amin'ny sambo kely io indraindray sakana tsy ahitan'olona an'Andriamanitra indraindray elaela kokoa ny olona vao ahitan'i Jesosy fa Petera najanony tany reny vetivety kely izy de tonga mandrapatonga mpianatra teo efa avy mifamihany izy Jesosy efa avy nyresaka efa avy tsy fantatry tsony efa avy nahazo vavaka tsy haiko tsony tsy havana malala nangalany Petera tsirony Jesosy mandrapatonga mpianatra mbola etsy misarika an'le trondro ilaina ny trondro fa ilaina mihoatra lavitra an'izany Jesosy ry havana malala mba ianaro zany androany teo ny natonga an' Jesosy nanontany amin'ny Petera am'izay Jesosy ry havana malala de mila mizaha toetra atsika manahoana ny fitiavantsika azy manahoantsika rehefa tia azy teto ry havana malala de zao mbola tsy niteny aloha Jesosy jereny daholo ny fihetsiky ny mpianatra rehetra teo ny sasany tsy nahita azy kory ary mandrapatonga ny fotoana tonga teo imorony fa enony ihany fa ao Jesosy fa mitodika ary mihitsy izy misintona an'le trondro teo ny nandinihan' Jesosy ny toetran'ny olona rehetrarehetra de navelany inana aloha ary raha vao niakatra teo tanety izy de nahita hafinarina sy hazan-drano teo amboniny ary mofo aloha Jesosy taminy analao hazan-drano am'ireo voazonareo teo de niakatra Simona Petera ka nosariany eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350 ary na debe tahaka zany aza izy de tsy tritra ny arato fitahin'Andriamanitra tsy mahatritra ny arato zany 350 io ao arinao mbola ho jerentsika indray fa misy antony io amin'Andriamanitra tsy zavatra tsisy antony zany io 530 io mbola misy ankehitriny ny antony zany hita zany tsika inona ny idirana zany eo amin'ny teny tsika 530 de ohatry ny lamonde zany ny hitantsika ohatry ny lamonde rehefa tsy manao masika fa zay nisy ny trondro be de be ary raha be de be aza zany ny mahatonga antsika ravana rehefa Jesosy ny tafiditra voalohany ao am-potsika. Halleloja. Rehefa Jesosy ny tafiditra voalohany ao am-potsika, amen. Rehefa Jesosy ny tafiditra voalohany ao am-potsika ravana malala de tsotra. Halleloja. Tsy tritra zany ny aratotsika. Inona moa le 350 azafady tokoa marina zany efa 530 am'izany tay 350 153 soatra mampionona zao revana misy olona tsy mahazaka fitahina tena misy olona tena tsy mahazaka fitahina vao tonga ny trondro de tritra ny arato tritra ary impiry tritra ny arato de manjaitra rato foana zany olona te tsy mahita tsy mahazaka fitahina misy olona rehefa le mandalo ady be izy de aveo am'izay izy tahin'Andriamanitra de misy olona eo le tsy ahitana hoe mahazaka sa tsy mahazaka fitahina na izy lasa préare be mihitsy na izy lasa variana be amin'inona tsy mahazaka fitahina fa ianao olona tokony hazaka fitahina ny zavatra avy amin'Andriamanitra ry havana lanjalanjain'Andriamanitra tsara ho asy ianao mba sady ho tahin'Andriamanitra ny ianao no tsy rofotra ny arato ny fiainanao. Halleloja.
azavanaiky rovotra rato zany ravana malala amena zao foana tenena natahinao be Andriamanitra na mandalo azy de zao za efanao alleloia fa zao mpianatra mivaliana nakan'ireny zao nge ravana malala ny trondro nge ravana rehefa tonga teo tsy nahazo mihinana trondro Petera satria tsy nisarika an'le izy afaka nihidana trondro Petera zany sady nihinana trondro no tonga voalohany teo am' Jesosy azonao atao tsara ny sady tahin'Andriamanitra ianao no mahita n'Andriamanitra velona ianao miaina n'Andriamanitra velona ianao ravana malala amen amen tsy tritra ny aratonao raha Jesosy ny apetraka ao voalohany ka tsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako ny tenandriamanitra dia nahampy anareo ny zavatra rehetra raha Jesosy ny voakatsaka ao voalohany ny fitariana rehetra tonga eo vao mi mahatonga anao anatona an'Andriamanitra alleloia fa tsy manalavitra azy tsy tritra zany ny aratonao aroa Jesosy tamin'ny avy sakafo fa ny mpianatra sananontany izy moa ianao satria fantany ihany fa nitombo izy de hoy Jesosy nandray mofo ka natolony azy zay vao niazo an-trano indray zany ny fanontena nsehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary rehefa sakafo izy de hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanaky Jaona no fitiavanao mihoatra noho ireto de hoy izy taminy eny tompo ianao mahalala fa ty ianao valiteny tsy ary valiteny tsy tamina fantatry Petera fa Jesosy dia Andriamanitra ary tsy mandainga alleloia tsy mandainga mahita ny any am-potsika rehetrarehetra tsy nisy resabe ny Petera tsy nisy resaka angezabe ry havana malala ny zavatra antenen'ny Petera ny zavatra antenen'ny Petera de tsotra ihany ry Simona Petera Simona zanaky Jaona moa fitiavanao mihoatra no fitiavandreo marina mihitsy ny teniny mampionona i Petera ry havana na de tsy nisy mety tsy voatery misy fihetsika na teny maro ataony teo amin'ny tamin'i Jesosy fa i Petera ry havana malala alleloia i Petera kosa ry havana malala akoatra ny zavatra rehetra hita amin'ny maso de azo antoka fa tany ambadika tany de maneho fitiavana an' Jesosy alleloia ary Jesosy rery mampatatra an'izay azotsika atao no manafina azotsika atao ry havana malala ny metsara velatsy azotsika atao no miteny zay rehetra tiatsika tenenina fa ny an'Andriamanitra ry havana ny ao am-ponao hitan'Andriamanitra mety miteny ianao fa fantatr'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao fa be ary Andriamanitra ny tsy azonao fitahana ary Petera ry havana de matahotra an'Andriamanitra ary Petera de mafantatra fa Jesosy mafantatra ny amin'ny manontolo alleloia ny tenen'ny Petera tsy niteny hoe za mihitsy tena tianao tokoa hitanao am'izao fa zao ny zavatra tenen'ny Petera ry havana malala Petera ozy izy Jesosy Simona Petera moa fitiavanao mihoatra noho ny hafa de izy Petera hoe izy Jesosy ianao malala fa ty ianao ary marina ny anazy vao eo nge ry havana malala no nanaporofon'ny Petera ry havana malala fa tena tiany Jesosy misy fotoana izy tafandahan Jesosy misy fotoana izy tafaverindalana kely nangatsitsika hoe andehana rato fa zao ry havana malala fantatry Petera fa olombelona izy tsy te tena zavatra betsaka zao mba niteneniny fantatrao ianao mahalala fa ty ianao ianao mahalala fa ty ianao ary avana te teny amintsika rehetra ny troany halleloia te teny amintsika rehetra androany manao hoe tsy voatery miteny be dia be ianao Jesosy tiako ianao tsisy atakaloko anao zao fa zao ry havana malala mila mahafantatra ianao hoe Jesosy halleloia de mahafantatra ny anatin'ny fona tsy ny alamaly misy Petera pahendrena hoe teo mason'ny mpianatra nge nanontaniany Jesosy eny hoe teo amason'ny mpianatra fa tsy tafalatsaky tanaty freriana Petera
afaka anteny Petera eny Jesosy hitanao kosa fa za nge Jesosy tonga de nitsoraka de tonga de namonjy anao fa reo nge Jesosy mbola pariva tsia tsy naresa be Petera zao nyteny Petera ianao mahalala fa tianao ahoana ny afantarana Jesosy fa tian'ny Petera satria hitany Jesosy ny any anaty volon'ny Petera aitsika fotsiny tamin'ny ohatra anankiray io ny mpianatra mbola naninona mbola variana sarika ny azan-drano fa ny Petera efa tonga de tany amin'ny Jesosy izy fantatrao ary tsy io ihany fa natoky tena mihitsy Petera teo ny teny tena natoky ny tenany Petera ravana malala ny teny tamin'ny Jesosy manao hoe fantatrao fa tianao halleloja izy atsika ny afaka mba hiteny an'izany ka manao hoe afaka hiteny an'izany de tena manao hoe tena Jesosy niatsy resabe fa ianao mahafantatra fa za tianao halleloja ary zay ny zava-dehibe zay ny zavatra ngeza indrindra fa intelo Jesosy nanontany Petera zanak'izay teo izy taminy anasoariny indroko hoy izy fanotelony Simona zanaky Jaona mo tiava ianao iny tena za ve tianao tiako de ndray fandro eo ny io ihany fa hoe tena tiana tokoa ianao tiako fantelony fahitako anao ohatrany tsy tiana fa sao de mba tsy tiana fa tena tia tokoa ianao farany mety alahelo ihany ny olona anankiray ary teto Petera de nalahelo ravana malala ary ozy Petera hoe eny Jesosy fa ianao mahalala fa tianao ianao mahalala tsisy miafina aminao fa za tena tianao halleloja sady tsika nalahelo Petera satria tany amin'ny andininy fa fitany de hoe de nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe motiava ianao ohatrany hoe ozy Petera efa maninona ny za ihany nanontaniana maninona ny za ihany no rerahana eto intelo be zao anontaniana efa miteny hoe za tianao Jesosy ny tena marina Jesosy mahafantatra tany amboalohany de mafantatra Jesosy ravana fa tena tia azy Petera tany amboalohany fa mifantaniana naveriny intelo mba hiletika kokoa ao anatin'ny Petera izany teny zany hoe za ianao malala fa tianao ianao io ravana malala ny indrasan'Andriamanitra aminao de zany teny zany manahoana ny fahitanao an'Andriamanitra am'izao fotoana izao manahoana tena azonao antoka ve fa Jesosy mahita fa tia azy ianao tsy ny olona de anaovanao le manandra-tanana de mivavaka de manao sary de atao hita sary mihitsy hoe mivavaka de manao misy fotoana manao alim-bavaka de manao selfie zao le teo manao alim-bavaka ry havana malala Petera tsy nanao an'izany fa azo antoka fa tany ambadimbadika tany amin'ny tontolo tsy hita maso tany tontolo tsy hoe tsy hita maso fa tontolo ny Petera manokana tany azo antoka fa nisy hetsika nataon'ny Petera ho fitiavana an'Andriamanitra amen na zany ry havana malala mahatonga Petera ny teny ianao malala fa tianao tsy ny teo ihany halleloja tsy ny teo ihany tsy tamin'ny fihetsika io ihany ry havana malala no nahitana halleloja fa anisan'ny ngezabe io ary nantany Jesosy satria Jesosy ametraka amin'izay programa ngezabe ametraka projet ngezabe ho tanterahana Jesosy ary mila olona tena matoky ary nantaniny Jesosy Petera intelo raha tia azy satria misy mission ngezabe ao ataony ary mission io tsy mety raha tsy olona tena tia tafalatsaka amin'i Jesosy de ny asa fitoriana zany raha avy namalaza za teny aminao ianao io tena tokony ny asa fitoriana ataonao tena tokony ry havana malala entinao amin'ny fitiavana fa rehefa fitiavana nentinao manainga an'io aza atao misy antony hafa mihitsy anaovanao nareo manao toriteny amin'ny Facebook reo nareo manomboka manao asan'Andriamanitra reo zao ry havana malala asivo fitiavana Jesosy ny asa ataonareo asivo fitiavana an'Andriamanitra ny ministeranao rahalahy fa ho lasa lavitra io tomboko ianao malala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao hozy Jesosy hoe fahanao reny raha mahana ny ondriny Jesosy de mila olona ohatran'ny Petera resy lahatra tanteraka ekena fa nisy ny fahadisoana ekena fa nisy ny fangatsiahana ekena fa nisy ny fiverenana an-dalana fa zao mbola vonona ve ianao teto Petera de nanapotra ry havana malala nanonitra i Petera fa lasa tena nosololy fitiavana firehetana fiarahana amin'Andriamanitra halleloja fatokina ny Jesosy ny zavatra zay nataony tany aloha tany de ny fomba ny teny hoe za hiverina hanarato zany ty teny amintsika rehetrarehetra te hakatoky aminao koa Andriamanitra androany te hakatoky aminao koa Andriamanitra androany
te antanytany anao foana izy ary na antany isan'andro izy ry havana malala raha mbola velona koa ny haitsika. Halleloia. Afaka manontany foana Jesosy, manahoana. Hitanao tsapaina. Jerena matetika ny températurenao. Jerena matetika ny temponao manompo an'Andriamanitra ry havako malala koa. Fa Andriamanitra ry havana mila anao. Jesosy mila tsika ry havana. Jesosy mila tsika rehetrarehetra ireo ry havana malala. Atetena aminao androany. Manana fitiavanao an Jesosy. Fa raha amty androany tena hoe fenao malala fa tianao ary tena mitombona fa tian'Andriamanitra ianao. Manana programme hoy Jesosy mantsy amin'ny mpianatra hoe mantsy amin'ny Petera. Teo mason'ny mpianatra. Fahano ary ny ondriko. Halleluia. Fahano ny ondriko. De fantatsika fa lasa lavitra tokoa zany Petera zany na dia nitory filazantsara na mahana ny ondry. Za te teny aminao androany. Halleluia. Tokony lamina tsara ny fiainanao ary tena tokony. Halleluia. Tena tokony ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Fa miandry anao Andriamanitra hoe inona no azo atao. Miandry anao Andriamanitra ry havana malala hoe iza ny tena tia, iza no hirako, iza ny anayko hirako. Fa ny fitiavana n'Andriamanitra ry havana nanaovanao asan'Andriamanitra dia ho lasa lavitra ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Mahery tsika rehetrarehetra. Za matoky fa androako Andriamanitra mba hiteny aminao hoe motiava ianao. Mo fitiavanao va fitiavanao mihoatra no nen'ireo hafa ireo. Dia afaka hitenao amin'izay fotoana izay za malala Jesosy fa tianao na firy taona ianao ny eo. Teneny foana. Halleluia. Na firy taona ianao ny eo. Teneny foana hoe Jesosy ianao malala fa za tianao. Dia oreno ny fanekenao isan'andro isan'andro. Tsy maninona ny isan'andro miteny Jesosy tiako ianao. Dia maherentsika rehetra. Tika fanamperanao izay tenin'Andriamanitra izay nozaretsika teto izany androany dia samy mahita an'Andriamanitra, samy mahery fa voninahitra dia averintsika ho an'Andriamanitra. Aiza ny fanekenao amin'izao fotoana izao. Ataonao inona ny andronao sisa rehetra. Antaninao Jesosy androany hoe motiava ianao. Inona ny profim-pitiavana, inona ny zavatra valinao an'izany mero voninahitra ty arisika. Anao fanekena miaraka mampionntsika androany ho voninahitra Andriamanitra. Halleluia. Fanekeko androany tsy misy fetrany ka naiza tompo dia ekeko tsy amin'ny aya. Halleluia. Aoreny ihany koa ianao ny fanekenao androandro dia teneny hoe naiza. Halleluia. Hitondranao any tsy verina narato tsy Jesosy fa mandrakizay. Halleluia. Sotra Jesosy. Ny fanekeko androany Jesosy sisy fetra
ekevitra amin'ny aya ny fanekeko androany de tsy misy fetrany Jesosy. Amen. Maratsika vavaky zany dre avana malala tsika tena iteny mihitsy androany hoe Jesosy zany koa mba fanekenay androany mba ataonay mitovy amin'ny eny mampionina koa ny fanekenay androany Jesosy. Halleluia. Mandra maty. Halleluia. Rehefa niala tamin'ny fanaratona ndao anaraka an Jesosy ry havana, ndao anaraka an Jesosy tsika. Amen. Fa tena tia atsika Andriamanitra. Androany tsika ry havana malala dia tena hiteny manao hoe o Jesosy atafio ny herinao zay. Hitentsika androany ry havana malala hoe tena nantonanao zay. Tsy andry ny sambo kely, tsy andry ny olona, fa zay rehetrarehetra eto Jesosy dia manana lalana hitady anao avokoa. Avainao amin'izao fotoana izao dia ndaontsika hiteny hoe mba tiako hiverina ho fehin'ny sambo keliko Jesosy. Tena tiako Jesosy. Halleluia. Mba ho loha laharana eo amin'ny fiainako ianao. Mety izy anao miteny androany manao hoe ianao Jesosy malala fa za tena tianao. Ianao tokony hafantatra ry havana inona avy no tokony ho pirofo mpitiavana tolotrano Jesosy androany. Atao fantany rehetra anatinao lalilany ry havana malala. Atao fantany ry havana malala fa tena tia azy ianao. Andoantsika tena hiteny hoe Jesosy za mino Jesosy. Halleluia. Fa tena tia ahy ianao, fa tena tia anao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Angatantsika mampionina amin'izao fotoana izao amaranany zany toriteny zany dia hitondra antsika anaty vavaka izy amin'izao fotoana izao. Ampandrosotsika ary mampionina amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika rehetrarehetra. Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra ao. Misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity Jesosy. Misaotra ny amin'izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra fa ny voalohany indrindra Jesosy dia
mampianatra anay ity ianao zao fandaharan'izao. Ary saika matetika atoriana eto Andriamanitra ny fitiavana anao satria zahay tompo mahafantatra fa zany ihany no anotokana hahafahanay mijoro, hahafahanay mandresy amin'ny fanangolena rehetra Jesosy eto amin'ity zao tontolo izao ity izay efa ezahany devoly hanozongozonana anay Jesosy eo. Izay misaotra anao satria na dia fandarana kely azy zao fandarana izao dia misy olona tena tianao. Izay Jesosy misaotra anao satria rehefa toriana eto izany fitiavana anao izany dia mahagaga fa tonga eto koa ny olona tianao. Hampiaonao amin'ny olona tianao izay Jesosy dia tafaraka eto izay rehetra rehetra. Dia mahagaga Jesosy fa tena misy fo anankiray, misy fanahy anankiray mihitsy. Tena renay mihitsy hoe tafakambana anatiny ihany Jehovahandriamanitra. Jesosy io. Tena fanerenay ary ianao mahafantatra fa izao fandaharan'izao Jesosy izay mivady sy ny ankizy rehetra atao amin'izay maharesy dia tena mba maniry hoe ny olona rehetra mpanaraka an'izao fandaharan'izao ho tianao Andriamanitra. Tena ho tianao, anao ambony noho ny zavatra rehetra. Misaotra anao zany amin'izany teny izany fa tonga ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao mihitsy izany teny izany Jehovahandriamanitra, atao anatin'ny sabata tompo. Ary ianao dia mbola milaza fa izay rehetra tianao dia mitandrina ny didinao. Ampianaro ity ianao izay fa tsy hainay izany, tsisy nay an'izany izay rehetra rehetra fa ianao no mampianatra anay tompo. Ampitombo isan'andro ny fitiavanay ianao, ahafahanay mandeha amin'ny sitraponao, ahafahanay mifikitra aminao. Misaotra indrindra Jesosy ny voninahitra dia atolotray ho anao rery ihany tamin'izay rehetra vita teto. Amin'ny anara-maherinao Jesosy tompony sabata no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Isaorantsika n'Andriamanitra izany vavaka izany a. Ary ankehitriny dia hivavakantsika ho an'ny firenena. Raha hivavaka ho an'ny firenentsika ry havana dia mampandrosotsika ny anabavintsika hiaina izy ny vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Teny tompo a ranabavy hiaina. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra, tahiny tompo pastera mbola hiaraka hivavakantsika. Jesosy malalana io, tena misaotra anao izay Jesosy a. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay, lehibe ny famindraponao aminay Jesosy malala. Androany izay raha nahinao an'izany teninao izany Jesosy dia tena tsapanay hoe eo foana ianao, tsapanay hoe tena tsy manary anay ianao Jesosy, tena mbola vonona indray anay. Dia ianao Jesosy mahita ny anatin'ny fonay tsirairay avy ihany. Ianao Jesosy mahita ny aty anatin'ny fo. Ianao Jesosy mahita fa tena tianao izay Jesosy. Na dia ny fihazakazahanay eto amin'izao alina izao fotsiny ara Jesosy hoe miaraka hivavaka hihaino ny teninao. Manampirofo izany Jesosy hoe tianao izay a. Ary tahaka ny pety Jesosy na dia hoe teo ara ny fangatsiahana. Nandalavatra tsy mety Jesosy. Dia mbola avy ianao tompo malala nanarina, mbola avy ianao Jesosy niantso a. Dia indreto izay Jesosy fa tena vonona izay Jesosy. Vonona izay ny mbola hitianao mihoatra. Ampianary izay Jesosy hitianao, ampianary izay satria mety tsy hainay, ampianary izay Jesosy a. Vonona izay nanaraka anao araka ny fanekena izay nataonay nambaranay taminao Jesosy hoe vonona izay nanaraka anao natraizatraiza hitondranao anay Jesosy a. Dia vonona izay arindro izay Jesosy tena ampiasao mahery Jesosy malalo. Ampiasao arak'izay hanirahanao anay izay Jesosy a. Mino aho fa misy anjara omenao anay tsirairay avy reto matotonga eto, tsy tonga foana eto izay Jesosy a. Fa misy anjara omenao anay ary tsisy diso anjara izay eto Jesosy malalo. Dia androany izay Jesosy dia mbola tianao koa hitondram-bavaka an'izany firenena izany tompo a. Tsisy miafina aminao Jesosy izany firenena, tsisy miafina aminao Jesosy ny zava-mitranga ao amin'ny firenena io amin'izao fotoana izao.
Maro Jesosy ny faharatsiana, maro Jesosy ny zavatra vetaveta, maro Jesosy ny fanompoantsampy, maro Jesosy ny mpaniratsira anao, tsy manome voninahitra anao, maro Jesosy ny manaonao foana. Mahatonga an'izany firenena izany Jesosy tena tafalatsaka ao anatina ady, tafalatsaka ao anatina zava-mitranga tena mahatsiravina, tafalatsaka ao anatina aretina Jesosy. Ina moa Jesosy ny afaka ataonay fa ny famindraponao ihany Andriamanitra no afaka hanarina an'izany firenena izany. Ny fitiavanao Jesosy, famindraponao, ny tananao mahery Jesosy malala. Afaka hitondra famonjena an'izany firenena izany Jesosy. Mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amin'ny malagasy rehetra, mamindrafo amin'ny firenena io Tompo malala. Amin'izao fotoana izao ianao Jesosy dia mbola ao an-danitra ao mifona miaraka aminay ianao Jesosy amin'izao fotoana izao. Mifona ao anatrehana ilay ianao Jesosy amin'izao fotoana izao satria tsy mendrika loatra izay Jesosy. Dia mino Tompo malala fa mbola zava-mahagaga ao amin'ny firenena io ianao. Jereo Jesosy ny vahoaka madinika, jereo Jesosy ireo marary, jereo Jesosy ireo nidonam-pahoriana Tompo. Andefaso ny fanainao masina izy Jesosy tena hampahery anazy. Andefaso ny rano fanainao masina izy Jesosy ampitohy. Hanome fifaliana metraka ao anatin'ny fony indray ilay fanantenana Jesosy. Ilay fanantenana dia ianao irery ihany Tompo malala, ianao irery ihany afaka ampirehatra, ianao irery ihany afaka ampamirapiratra ny fiainan'ny malagasy Jesosy. Afaka ianao aniraka ny fanainao masina amin'izao fotoana izao. Any tokantrano tsirairay avy any, anokatra ny masim-panahy ny malagasy Jesosy, fa tsisy afa-tsy ianao irery ihany no afaka hamonjy anazy. Tsisy afa-tsy ianao irery ihany Jesosy no afaka hanarina Tompo. Dia misaotra anao foana izay Jesosy ny amin'ireo fianakavianay, misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fiarovanao. Misaotra anao satria mbola marina foana ny teninao. Ataoko miavaka ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Dia mbola navahanao koa ireo fianakavianay ireo Jesosy. Isaoranay ianao izany Tompo malala. Aoka ny rahanao tena andrakotra an'izany firenena izany Jesosy, hanadio an'izany firenena izany Jesosy. Mino Tompo malala fa mihainao izany vavaka izany ianao. Ary ianao ny hanatanteraka araka an'izay sitraponao Jesosy. Aoka tsy ny sitraponay ny tanteraka fa ny ianao irery ihany. Dia misaotra anao izay ny amin'izao fotoana anay androany. Misaotra anao izay ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay. Misaotra anao izay ny amin'ireto mpanomponao vonona isan'andro tonga eto reto Jesosy. Aoka ny Jesosy tsy ho faty mandrakariva aty anatinay izany afo fitiavana izany, izany afo miredareda izany Jesosy, mandra-piavinao eny amin'ny raha an-lanitra. Ka raha tory izay Jesosy dia ny fanainao masina mbola ombanay. Amin'izao sabata masina izao Andriamanitra dia ametraka fiadanana aty anatin'ny fonay tsirairay avy ianao. Atory am-pilaminana izay, atory am-piadanana izay. Ary eo aminao indray ampitso amin'izany andro firavoravona izany, andro fitsaharana izany Andriamanitra. Dia misaotra anao izay Tompo, irery ny voninahitra hatramin'ny taloha ho mandrakizay. Amen. Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka rehetrarehetra izay nasandratra teto izany tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka anareo rehetra izay nandray anjara, Rahalahy Jonatana vavaka fanombohana mampionona tamin'ny toriteny sy ny vavaka taorina toriteny. Dia isaorana ihany koa nampaviaina tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Misaotra anareo koa naharitra ny teto hatramin'ny farany. Misaotra anareo navita niaraka taminay tao anatin'izay herinandro nanomboka tamin'ny lahady hatramin'ny zoma tsika niaraka teto. Rehefa sabotsy moa tsy misy ny vavaka fiambenana amin'ny lahady ndretsika mioneto raha mbola tsy tokeny amin'ny raha lanitra Jesosy. Fa rapitso kosa amin'ny programantsika dia betsaka. Manomboka amin'ny 7 maraina dia araka amin'ny Rahalahy Jonatana amin'ny commencement akira isika miaraka amin'ny Rahalahy Tojo amin'ny famitianana ny toriteny. Ary ao amin'ny groupe kosa manomboka ny appel Zoom amin'ny folo sasany ao anatin'ny commencement antsika dia ny antsika sarababem-bahoaka indray kosa raha maniry ianao hiaraka hitandrina sabata aminay rapitso andramoka izao dia araka izany mihitsy andramoka izao dia ho hitanao mba narina hitsahatra ianareo hiaraka aminay rapitso manomboka amin'ny ray ora sasany fotoana miaraka mampionina dia mitora tenin'Andriamanitra ny tenako dia ho feno ny fifaliantsika. Samy hitahin'Andriamanitra. Ny fiarahantsika eto tapitra zao misaotra anao hatramin'ny farany. Fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha mbola miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizao.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo Akiradio. Amin'ny lahady maraina
verina amin'ny folo amin'ny verinao zao fandarantsika zao ary ny toritentsika moa dia misy foana amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina dia matoka fampahirito foantsika dia raha mbola tsy tonga ary Jesosy dia rapitsika dia efa eo aneto indray raha pitso amin'ny sivy maraintsika dia efa eo aneto dia samy mahery samy tain'Andriamanitra sotranao nahatrehitra amin'ny farany voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany halleloia amen mahery izy daholo